Alahady faharoa-roapolo ny volana Jona 2024. Alahady voalohany manaraka ny Trinité. Alahady izay mbola ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe any tompo ny fahefana. Andeha isika anatanteraka ny raha sambatra ka roy izay ny sampana mpanazava sy telo no hitarika ny fotoana. Ampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo faha 90 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo faha 90 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Aorian'izay ny anaovantsika ny hira FFPM faharoa ambin'ny folo ny andiny voalohany faharoa ary fahadimy. Rehefa samy nahita ny salamontsika dia andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany, meo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao, ny koizan'ny fahavalonao anao, ny tany rehetra enkohaka eo anatrihanao ka ankalazanao. Eny, ankalaza ny anaranao izy, avy ka jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampodin-dranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra ny tany ony ny olona, tao ny faliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny maso mandinika ny firenetsy amin'ny hafa, aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Amen.
tombom-bavaka isika ry Andriamanitra rainay eo indreto izahay vahoakanao misaotra sy midery ary mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao. Misaotra ray ny amin'ny fitiavanao, misaotra tamin'ny tarianao anay tamin'ny famondram-ponao ka velona izahay hatrapamonjena na tratra izao andro anio izao. Noho ny fitiavanao no nitaomanao anay indray hiangona eto an-tranonao amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Anao ray ny fahefana, anao ny antso, ianao no nanasanay, ny fidy sy ny antso anay ho amin'ny fampona masina na eo ara ny tsy fantatirahanay rehetra. Koa isaoranay indrindra ianao. Amasino fa ny masina izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao mba ho mendrika anao. Amasino izay rehetra mba ho fanatitra velona sy trakao Andriamanitra. Ka ho fanay iray ihany ene no iarahanay midera sy mankalaza ny anaranao. Amasino koa ny fitaovana rehetra entina natanterahana ny asanao. Ta io sy tantany ihany koa Jesosy ireo namanay ny andalana izay mbola monjy izao fotoana izao. Ireo izay tsy mba afaka miangona kosa jerinao ary amitoero amin'izy ireo ny fiadananao. Misy ihany koa ireo manaraka amin'ny tambazotra ho vanginao ane izy ireny ary anehoanao ny voninahitrao. Ka ny fanompoam-pivavahana izay tanterahanay eto ane dia ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay izay miratra. Atao ny sitraponao, izay fantakana ny andatra, ny manay ny fahasalamana, ary mamelany ny kay, tahaka ny amelana izy ny katananay, ary zampindra ny fakapana, famanafana ny rasy, amin'ny fanjakana sy mery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Ataontsika ny hera fanampiny fahenina andininy voalohany mialohany irosoana amin'ny fankalazana tenin'Andriamanitra izay santariny 10 minitra ho an'ny sekoly alahady. Fa ny andininy faharoa no ataontsika alohan'ny vakiteny. Tanora isika izao koa mangataka ny ankizy rehetra sy ny tanora rehetra mivavaka anio mba hitsangana. Raha kivavaka tsika Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izahay efa mbola nomenao anjara indray izahay ankizy sy tanora androany dia mangataka amin'ny fanenao masina izahay tompo hirotsaka aty anatinay tsirairay avy ho endry tsara izahay mandritra ny fampioam-pivavahana ary indrindrindrindra handray ny anjara anatra ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia sakafo ny baibolintsika ao amin'ny filazantsara Matthieu. Matthieu toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo. Matthieu toko fahaenina ny andininy fahatelo amby telopolo. Rehefa hita dia andeha raha antsika mamaky manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany
dia hanampo anareo izany-rehetra izany. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Io teny indray nitondrantsika fampianarana ho any an'io amin'ny anarany tantarany Kotisilita. Kotisilita dia samy sekoly alahady izy roa lahy. Samy sekoly alahady dia samy mianatra any amin'ny kolejy FJKM ny anaran'ny zareo, dia samy manao skoty ihany koa izy roa lahy. Dia samy anala BEPC, samy 3e zany izy any amin'ny kolejy. Dia miara-mianatra ry zareo, fa rehefa any amin'ny sekolim-pinoana moa dia mivavaka rehefa latsinainy. Dia miaraka mipetraka Kotisilita, mijery any Lita koto Lita tsy mivavaka mandritra ilay fampiompivavahana fa manao devoir matematika. Dia avy eo indray andeha hanao skoto ny sabotsy. Dia niantso any Lita andeha hanao skoto zany koto. Or koto andao andeha hanao skoto tsika amin'ny sabotsy. Dia milaza Lita za tsy andeha fa za mbola ila hianatra SVT fa hanala BEPC mankony. Dia za koa ny hanala BEPC ozy izy skoto. Dia fa za mila manao an'ity SVT ty fa sao dia tiany tsy afaka anahy. Dia avy eo indray tonga ny lahady andeha hianatra sekoly alahady. Aleo aloha fa rehefa le amin'ny folo sasany andeha hivavaka iny mihitsy zay vao tonga any fa za mbola hanao an'ity exercice français ty sao dia tsy vitako ty. Dia tonga indray mandeha mivavaka ny sankoty plasy any Lita. Miara-mipetraka eo ry zareo, inona ny ataon'ny Lita ao am-piangonana? Mamaky lesson histo-géo izy. Dia avy eo tonga ambony BEPC. Tonga amin'ny BEPC dia niaraka nanala ry zareo. Dia niaraka afaka fa ikoto le nandeha nanao skoto, le nandeha nanao sekoly alahady, le mivavaka tsara atao am-piangonana, koto no afaka seconde fa i Lita zay nianatra isan'andro izy indray no tsy afaka. Ajanontsika hatreo le tantara. Fa nianatra izay dia ho tsoahantsika dia araka io tenin'Andriamanitra io hoe fankatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany-rehetra izany. Ny anjara fanompoantsika ankizy tsirairay avy dia ny mandeha mankaty am-piangonana, mivavaka, manao sekoly alahady, manao ny sampana izay andefasana antsika tsirairay avy satria izay ny anjarantsika. Dia rehefa manao anazy tsika dia atao amin'ny fo, atao an'Andriamanitra satria iny no azahoantsika fahasoavana. Dia teny atsipy ihany koa izay ho an'ny ray aman-dreny rehetra satria mandeha manao sampana adiny 2 na adiny 3 ihany ao anatin'ny herinandro. Tsy ny adiny 2 na adiny 3 mihitsy tsy afaka ny zanakitsika fanadinana fa aleo izy alefantsika manao sampana satria iny no anjara fanompony ato anivon'ny fiangonana anaovany rakitra ho any an-danitra. Fa tsy hoe raha sarisary dia hoe afaka BEPC izy hoe tafita teo amin'ny fiainana fa tsy afaka seconde izy tsy tafiditra tany an-danitra. Dia akinona apelatanan'Andriamanitra ane fiainantsika rehetra. Andeha rahantsika mamaky farany le teny teo Matthieu 9:7-30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fankatsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Amen. Miaraka ivavakintsika. Andriamanitra tomponay misaotra anao indray izahay efa nomenao anatra izahay anio dia ny anao lahara-pahamehana ny fanomponanao ary indrindra ny fahaizana mandamina ny fotoana amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Mangataka amin'ny fanenao masina izahay tompo mahirotsaka atao anatinay ahafahanay manatanteraka izany amin'ny androm-piainany manontolo dia akinonay ampelantananao tokoa tompo ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola iaraka maky sy ian'ny teny soratra masina sika
Arak'izay hitantsika ao amin'ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo ny anjiny fahasivy amby folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ohabolana toko fahatelo amby roapolo ny anjiny fahasivy amby folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Rehefa hita dia izao mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino ianao anaka ka endre ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatrapity hena. Fa alahelo izay boboka sy izay fatrapity hena ary ny fitiavan-tsoromaso mampitafy voro-damba. Manekeny ny renao izay niteraka anao ary aza manamavo ny renao saingy efa antitra izy. Fidio ny marina ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Hifaly dia hifaly ny ray ny marina ary izay miteraka zaza endry anam-pifaliana aminy. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Koritiana voalohany toko fahafolo ny anjiny faraiky amby telopolo ka hatramin'ny toko faraiky amby folo ny anjiny voalohany. Koritiana voalohany toko fahafolo ny anjiny faraiky amby telopolo ka hatramin'ny toko faraiky amby folo ny anjiny voalohany. Koa amin'izany na mihinana na misotra anareo na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay tafitsoina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra dia tahakay koa manao izay finaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjeny izy. Aoka na akay ianareo dia tahaka ny ana afako an'i Kristy. Iaraka hitsangantsika hitsena filazantsara. Filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Lioka toko faharoa amby folo ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Lioka toko faharoa amby folo ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Naran'ny tompo. Aoka isikina ny valahanareo sy rehatra ny jironareo ary aoka nareo tahaka ny olona izay miandro ny tompony. Raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga mandondona izy dia vohainy miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia mipetraka azy hihinana dia ho avy izy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora hiaviany mpangalatra dia niambina izy ka tsy namela ny trano taminy. Dia mimana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarina tenenao fahamarina. Amen. Mbola iombina mivavaka isika. Eny ry Andriamanitra eo, fifaliana ny anay satria afaka mandre indray nandre indray ny teninao teo. Nitendrenao ny lelanao tamin'ireo mpanomponao nafahany namaky ny teny. Ary eto izahay dia mangataka amin'ny fanahinao indray, hitoetra aminay, hanamasina anay, ary indrindra hanambara izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ary ny mpanomponao izay hanambara izany teninao izany dia sokafo ny lelany hanambara tokoa ny afatrao dia handray izany ampifaliana sy ampitiavana izay tsiray avy hoentinay mamaky ny androm-piainanay sisa dia ny voninahitra ho anao Jesosy Kristy irany. Amen.
ho aminao rehetra ny ny fahasoavana mbany fiadanana amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Koritianina voalohany toko 10 ny 1:30 hatramin'ny toko 1:10 andininy voalohany no akatsika 4 ifampirezatsika. Fiangonana tany Korinto no anoratany Paoly, izay fiangonana nandroso tokoa. Anisan'ny renivohitra ngeza be amin'ny tany miteny Grika i Korinto a, misy serana antsambo roa ngeda be ary ifamezivezeny karazan'olona maro taony nisy an'ity fiangonana kristianina ity. Ny misy ny mpanan-karembe tamin'izany Korinto zany, karazana colon zany reo. Ny kristianina tao zany de nandroso saingy nisy zavatra maro samihafa koa zany a nanjo azy. Tao ny fifangaroam-pivavahana ny syncrétisme, sady makana misampy ihany a no mankao amin'ny mpiangonana. Tao ny sasany ny hevitra efa mahalala tafahoatra ka tsy miraharaha tsony a na de mijangajanga raha tsy maninona satria efa voavonjy, efa mahalala, efa ao amin'ny Kristy de tsy miraharaha tsony a momba zay fitondram-tena. Tao ny sasany mihevitra fa tsy maninona na sady miara-mihinana amin'ny mpanompo sampy no miara-manao ny fandraisana ny fanasamy tompoka na tonga ny Paul miteny hoe mety aminareo ve misotra amin'ny kaboakan'ny Deminia sy ny kaboakan'ny Kristy. Fanitsiana momba an'izany nataon'ny Paul apôstôly ary eo amin'ny toko 10 izy a manomboka manitsy hoe tandremo tsara fa mety ho tratran'ny lozy ianao na de pino ara rehefa tsy mitoetra tsara amin'ny finoana. De i toko 10 zany a mananatra manala amin'ny resaka fanompoan'ny sampy. Amin'ny toko 10 izy miresaka zany fajanganjangana resahako zany, satria ny zava-doza tao Korinto zany a de mihevitena zany zareo satria efa vita batisa, efa mpanefana samy tompo, efa voavonjy a, tsy maninona zany na manota ny ray satria efa afaka. De hoy ny lopoerikopatsika hoe kristianina manaiky ny fahefa amin'ny tompo. Zavatra roa ihany no resantsika amin'ny teny io hoe mila mitandro ny voninahitr'Andriamanitra isika. Mila mitandro ny voninahitr'Andriamanitra ny kristianina. Zay mahatonga ny Paul apôstôly miteny hoe ko amin'izany na mihinana misotro ianareo na inona ataonareo izy de maninona ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra zany. Le hoe mihinana sy misotro zany de mariky ny fisina ny fahavelomanao ary mbola ampino hoe na inona ataonareo. Ianareo de solo-tenan'Andriamanitra mandehandeha epistily velona vakin'ny olona, tempolon'ny Andriamanitra ianareo. Raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia ho simban'Andriamanitra koa izy. Ka maninona ianareo mbola manao zany rehetrarehetra zany ho Paul apôstôly. Ianareo mitondra ny voninahitr'Andriamanitra, solo-tenan'Andriamanitra amin'ny zavaboary rehetra ne ianareo e. Ka ny maha-olona manontolo anareo a oka mba hisy ho ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny teny hoe voninahitr'Andriamanitra de fiteny mandrakariva. Rehefa marina fotoana zany tsika de inona le tenenina moa? I dia anankiray amin'le andro 5 ny protestantisme manamarika ny calvinisme hoe soli deo gloria. Zany hoe ny zavatra rehetra atao zany moa hoe manome voninahitr'Andriamanitra, ikatsahana ny voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra atao. Raha nahary zao tontolo zao Andriamanitra de mba anehoan'ny voninahiny. I voninahitr'Andriamanitra iny nefa nentinareo mifangaro amin'ny sampo Paul apôstôly, manilika ny sahirana zay koa ny olana atao anatin'ny fiangonana tao Korinto. Raha fiteny makiny misy lutte de classe ao ngeda be, ny mahery sy ny malemy, ny mahantra sy ny sahirana de andaminy ny manan-karena. Na tamin'ny fandraisana ary hita zany amin'ny toko 1:10, satria ny fandraisana fanasamy tompo tamin'izany fotoana zany a de ny olona rehefa mivavaka vita amin'ny toriteny a de miditra amin'ny fanasamy tompo zareo a, aorian'ny fanasamy tompo a de misy sakafo agape. Zay ny fomba
fivavaky amin'ny olona tamin'izany fotoana zany ka miavaka ny mpanan-karena sy ny sahirana satria lava be le fitompivavahana tena lava dia izay manan-karena zany lasa mikaly eo ambadika eo zareo a satria zareo mitondra le tsy manana tsy sahamaka satria sao dia tsisy atolotra rehefa ho avy le agape zany zavatra nitranga tao Korintiana voalohany 1:20 kanefa mijiosy mpisotro divay ka rehefa tonga le fandraisana miampidozy ry zalahy dia maninona mamy misoratra ao zany ny sasany mamo ny sasany noana dia nisy korotana tao amin'ny fiangonana zany ve dia maneho voninahitr'Andriamanitra ho Paoly apôstôly izay mahatonga ny Paoly miteny tsy firy aminareo ny avorazana sy ny sisa mahery sy ny malemy dia ny sasany mieritreritra hoe za afaka mihinana henana terina misampy dia ny sasany manatsatso ndray hoe nareo mihinana hena avy naterina misampy satria tamin'izany fotoana zany ny hena rehefa manao fety sampy ny olona dia hena be eraky ny tanàna dia ny kristianina mizara roa misy maka misy tsy sahamaka dia mifanenjika ao am-piangonana zareo izay zavatra izay ho Paoly apôstôly tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ianareo aza manao izay manafotoana jiosy na jentilisana ny fiangonan'Andriamanitra inona ny dikan'izany ny jiosy tsy mino an'i Jesosy mbola hitoriana ka raha ireo indray zany tafotoana mahita nataonareo tsy hiditra am-piangonana mihitsy zareo ny jentilisa mbola manompo sampy ka raha ireo mahita ny fitondran-tenanareo tsy hiditra am-piangonana zareo takizany koa na ny olona anatin'ny fiangonana ary tafotoana no nataonao a tsy mahazo voninahitra Andriamanitra miteny hoe voninahitra dia avy amin'ny teny grika hoe doxa i doxa io zany a dikany voalohany voninahitra fa misy dikana anankiray atao hoe opinion na ny fieverana natao voninahitra amin'izareo zany dia fievera amin'ny olona anao iza moa ianao ary zany dia tsy ananantsika loatra izay zavatra izay ny antsika dia le voninahitra grady no andohantsika fa ny an'ny grika fieveran'ny olona anao no atao hoe voninahitra iza moa ianao inona ny toetranao ny mombanao ny soa vitanao zay natao hoe doxa rehefa nampisanonareo ajerena atao hoe doxa amin'ny dictionnaire nareo fa zay ny dikany teny hoe doxa zany hoe opinion ny dikany voalohany hoe fieveran'ny olona anao ka ny hoe manome voninahitra Andriamanitra zany fieveran'ny olona n'Andriamanitra vokatry ny nataonao ny nataoko mahazo an'izay fieverana ambony zay ve Andriamanitra amin'ny ataonao amin'ny ataoko ary zay le tadiavin'ny Paoly eto hoe ninina ataonareo atao voninahitra aza manafotoana olona le olona zany mijery voninahitra zany amin'ny toetsaina tatsinany na grika sy ny sisa dia mifandray amin'ny fijerin'ny olona le olona manodidina jerena isiany voninahitra fa tsy ny tenanao no jerenao manome voninahitra ve ny ataoko ny fietsiko na ny fitafiko ka an'Andriamanitra le voninahitra fa tsy le anahy izay le tenenin'ny Paoly apôstôly io ary Jesosy Kristy amin'ny Lioka Jaona 7:20 dia miteny mihitsy hoe efa nanome voninahitra anao a Jaona 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 jerentsika Jaona 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 5 vakitsika manao hoe rehefa nilazain'i Jesosy za miteny zany dia nandranitra ny masony izy ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray eo tonga ny fotoana mankalazany zanakao mankalazany zanakanao araka nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra maomeny fiainana mandrakizay izay rehetra nomenao azy ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra Andriamanitra izanao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy izay fanarahanao izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ahy ataoko ary ankehitriny ray eo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao zany hoe Jesosy zany mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenany vitako ny asa nomenao ahy nataoko izy
compte rendu zany io ataon'i Jesosy io vavaka compte rendu io afaka mitena an'izany ve ianao mpiandraikitra filoha hoe vitako ny asa nanome voninahitra anao atetỳ an-tany mankalaza ny zanakao Andriamanitra mihitsy mankalaza ary zay ny fiainana kristianina ianao mankalaza n'Andriamanitra Andriamanitra mankalaza anao ianao manome voninahitra Andriamanitra Andriamanitra manome voninahitra anao manome voninahitra zay manome voninahitra iaho zony tompo i Jesosy Kristy amin'ny Lioka 2:20 nyresahana teo teny efa fatantsika loatra amin'ny 5:30 ahoana ho izy oka isikina ny valahanareo sy irehetra mijironareo fankalazana an'Andriamanitra ny antoko sitsika ho Paoly apôstôly dia mba hankalazana ny voninahitra ho voninahitra Andriamanitra nametrahana anao amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny fiainanao manontolo io amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia voninahitra Andriamanitra amin'ny tandrovo ninona ataonareo ary tokony ampianarinareo amin'ny beazinareo zany raha manambatra anareo ny lalànanareo dia fanomezam-boninahitra nanarany no ambadika ao satria raha vao tsy vitanareo dia mavony ny anaran'Andriamanitra navy moa le lalàna folo moa mba tany sao kely isa 2 3 ataovy mafy be ny antily fa izy io nga afenina olona ataovy mafy be ina le voalohany ary ina le farany mbola tadidina aiza moa le farany tsy ahoana zany ry filoha sy tadidiny zareo le farany amin'ilay izy sao dia veriny paster rehefa asesy manko izy io tomavo ama mpamosama ny fanafoezana azy fa rehefa teo hoe atsambikina dia adino ilay izy madio izany rehetra zany dia mipetraka ho fanomezan'Andriamanitra ao amin'ny voninahitra mila manome voninahitra Andriamanitra ny antom-posinao na amin'ny anitra ianao na mankaiza ianao manome voninahitra Andriamanitra ve io izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita amin'ny tompo fa ny zavatra faharoa resahan'ny Paoly apôstôly dia mila manahaka ny Kristy isika resaka fakana tahaka mahaiza makatahaka amin'ny 7:30 hatramin'ny 1:20 verenantsika ny Korintianina teo Korintianina 1:10 manomboka amin'ny 7:30 ahoana hozy izy dia tahaka akoho manao zay afinaritra amin'ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena aoka anahaka ianareo dia tahaka ny anahafoka ny Kristy resaka fakantahaka zany mila mahay manakatahaka ny Kristy etoko varia ambamy oka nahaka aminareo tahaka nahafoka ny Kristy tiany Paoly resahana zany dia zao hoe zany manahaka ny Kristy ary tena miezika manao kopikole aminy ka raha makatahaka ianareo dia lasa makatahaka an'iza ihany sa mitenan'izany ve isika ary zay mahatonga azy miteny hoe tsy zatsony ny velona fa raha makatahaka anao ny be azinao moa ve tsy very mandeha izy sa no izy nakatahaka anao no nahatonga azy very zao moa akaiky fetim-pirenena dia anao matso da mpianatra ny tao an-dranomasina hono nisy fety lehibe dia misy matso lehibe dia nianatra zareo zany nanao matso zany miainy vely lovotolo isa amin'ny resaka fotsiny tsisy nahay le matso tao an-dranomasina dia rehefa tsisy nahay zany dia nitady mpampianatra dia rehefa tsy nety nahita dia nifoza sy ny orana ny tonga teo dia nalefa le izy dia rehefa mandeha le kraby moa mankaiza moa
izy de oe tsy mety zany de alao ndray hiditra zay ozony foza fa tsy mamelinareo ray roa telo mipritsika izy de mankaizy tsy hitana lehany a marche arrière tamin'ny ataony de niditra koa ny orita isa roa telo bo de mainty be de tsy hitanana le de tsy raikitra le matso tsy raikitra le izy amin'ny Paul apôstôly zany a tamin'ny androny ireo natao hoe pédagogie de l'imitation ny atao de makatahaka ny mpampianatra zay ny tena malaza na pédagogie de l'antiquité zany pédagogie de l'imitation tsy maintsy makatahaka zay le tenen'ny Paul eto hoe tsy very mandeha nareo raha makatahaka ny fitondran-tenako ary ny teneniny tamin'ny Timoty zany Timoty 2:7 ny andininy 10 fahainao kosa de efa nanaraka tsara ny fampianarako ny finoako ny fitondran-tenako ny fisainako ny faharetako sa i Paul apôstôly miteny an'izany ary eo zany ho anareo mpanabe ho atsika mpanabe sa manao an'izany ve ianao azo alentahaka ve ianao amin'ny zavatra rehetra ary io tsy le mahafinaritra fa mahasoko teneniny tsara tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena ina moa ny fiantsoana le fandaharam-panabeazana fandaharam-panabeazana manitona sady mirindra moa sa ina ny fiteninareo azy ina ny filaza le fandaharam-panabeazana iny to misy an'izany le izy a fa manintona amin'inona mahafinaritra amin'inona zay le fanontaniana mahafinaritra mankana amin'ny famonjena zay nametrahan'ny Paul apôstôly azy ary zay mahatonga azy hoe tonga zavatra rehetra ho Paul apôstôly amin'ny toko 7 io akaiky io ihany toko 7 manomboka amin'ny andininy 7:10 fa na dia afaka amin'ny olona rehetra dia ataoko mpanompon'ny olona rehetra mba ahazoako ny maromaro kokoa tamin'ny jiosy a dia tonga jiosy a mba azohoko ny jiosy tamin'ny tambany lalàna dia tonga ambany lalàna mba azohoko nyzay ambany lalàna nefa za manana lalàna ihany osisy tonga malemy a tamin'ny olona malemy tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba monjeko ny olona rehetra ny sasany na iza izy zany tsy hoe manao adaptation ianao amin'ny fanabeazana ataonao a ho amin'ny ratsy fa ho amin'ny tsara fa misy manko misadapta loatra rehefa milasy a lamy daholo ny vomangan'olona manodidina eo sy ny sisa de tonga zavatra rehetra zany de tonga mpangalatra koa le ry satria zay de zay ka ndraindray misy tsy mety fa mavitrika amin'ny lafiny ratsy ny olona tezaina ndraindray ary zany no mampatsiaro antsika ny oabolana zay nivakina teo hoe tandremo ihany ozy izy ny resaka sakaiza ampiboboka divaya sy fatrapitie eny sisa ny namana zany tandremo ao amin'ny soratra masina ao a ny olona be namana sady mamolava dia nangalarin'olona foana ny vadiny ery Samson voan'izany ery Davida voan'izany sy ny sisa vaky rehefa natrano zay ny resahan'ny oabolana io ny resaka fahendrena fahazavan-tsaina ary za dia miteny amin'ny mandrakariva hoe miaraha mandrakariva amin'ny olona mahay noho ianao mahalala noho ianao mba hifindramy fa raha misy olona complexé dia tsy dia olona bady noho izy foana ny arahany dia maninona ianao vao miamidiny ianao fa mba manangitra saina amin'ny olona mahalala kokoa noho ianao azo matahotra ny lahatra aminy dia mifindra aminao ny fahaizana na ny fahendreny ary zay le hoe mahay manahaka zavatra tsara manahafa ny Kristy io izy Paul apôstôly fa za koa manahaka ny Kristy ka amin'izao andro ny iainantsika lo hevitra hoe amin'ny tompony fahefana
kristianina manaiky fahefana zany dia hoe mitandro mandrakariva ny voninahitra Andriamanitra ianao na amin'ny fiteninao tamin'ny fihetsika na amin'inona amin'ny zavatra rehetra dia ianao zany a voninahitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny fakapanahy misy foana fa ianao tabdia fa mitondra ny voninahitra Andriamanitra. Raha miresy sika hoe tanora zao satria sapatiny resary ao anatin'ny sampana tsy laozan'ny olona raha vorony zanak'Andriamanitra ny antony anaovany korala na anaovany sampana dia ikotisipo misy satsisy ary ny manahirana efa mahazo maro izy a inao miteny misy satsisy misy mbola voakotiny ihany io zany tsy azoko am'le izy hoe efa fantatrao fa zay ny antondian'ny olona io ao a inao mbola kandidaty koa zay tsy azoko hilana atao anatin'ny fiangonana efa fantatrao fa zay ny antom-posian'ny olona efa maromaro ny voany teo a dia inao mbola voa ihany ino zara koa raha misy mikoty angambana dia zay ny manahirana amin'ny fiainana. Fa ianao mitondra ny voninahitr'Andriamanitra ifakapanahy io tsisy na ifindra fiangonana ipira anao misy olona ratsy foana any ary zay koa mavony olona sasany ny fakapanahy misy foana fa ianao a mitondra ny voninahitr'Andriamanitra fa ianao miezaka makatahaka an'izay tsara ary zay ndraindray manahirana amin'ny fiangonana araka ny voalaza teo tsy alefana manao sampana le ankizy satria hitany misy zavatra tsy manjary ao fa aiza ny toerana tsisy zavatra tsy manjary misy foana io na nampianarana io na aiza io fa ianao a mitandro ny voninahitr'Andriamanitra ianao no mampianatra ny zanakao anahaka ny Kristy fa naiza alehany a misy foana zany a ny zavatra manjo misy foana ny fakapanahy naiza alehanao fa misy foana ny ratsy fa rehefa mitandro ny voninahitr'Andriamanitra ianao manahaka ny Kristy dia iseho aminao zany voninahiny zany a ary aomby ianao amin'ny zavatra rehetra amin'ny tompony voninahitra ho anao ny fiadanana. Amen.
mivavaka isika ry havana. Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masonao, misaotranao zay ankehitriny ny amin'ny fitiavanao tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay. Misaotra fa afaka mandre ny teninao zahay, dia ilay teny fiainana mitondra farina vaovao aty anatinay. Misaotranao fa nambaranao taminay tamin'ity anio ty, ny antom-pisinay, ny antom-pahavelomanay eto amin'izao tany fandalovana zao, dia ny mitandrina ny voninahitra ao Andriamanitra. Efa anao hatrizay ny voninahitra, ary izay ilay asa ny tananao, dia nataonao miavaka amin'ny zavaboary rehetra mba hanome voninahitra anao. Ao ihany koa zahay dia mila manahaka anao Jesosy Kristy, satria ianao ilay lalina sy fahamarinana ary fiainana, ary ianao fony teto an-tany dia nanome voninahitra Andriamanitra ihany koa. Manoloana izany Andriamanitra dia tsy hitanteraka izahay, tsy nitandrina ny voninahitra ao izahay, fa ny voninahitray izany no matimatesanay. Misehoseho eo anatreny hafa izahay, ary manandra tena izahay. Tompo renay eo, mifona aminao izahay, mamelany heloko tsirairay avy. Indraindray izahay mandokandoka tena, mirehare eo anatreny hafa, manao tsinotsinona ny hafa izahay. Diso izay Andriamanitra, tsy mendrika akory antso ny anaranao. Mamelany heloko ay, sasa amin'ny rano soa izay Jesosy, mba ho voadio, anananay fahamasinana, anananay fiombonam-piainana lalina ao aminao Jesosy Kristy. Io ary izahay mba hitandrina ny voninahitra ao. Io izahay mba hanaka anao Jesosy Kristy, ilay modely tsara indrindra izay nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tety amin'izao tontolo izao. Ry Tompo renay izay nan-danitra, eo amin'ny fivavahanay, eo amin'ny fanomponay, indraindray izahay dia manakona ny voninahitra ao, fa indraindray izahay ianao ataonay tsy ho hita, fa izay ilay miraderadera amin'olona misantratra eo anatreny hafa. Ry Tompo renay anan-danitra, mamelany heloko tsirairay avy, manadiovanay fa tsy mendrika izahay, maloto izahay, manao fahazarana izahay amin'ny fivavahana aminao, mandeha amin'ny endrika velany ihany, fa ny ao anatinay dia mbola feno loto indraindray. Soa ihany fa nambaranao taminay ny sitraponao tamin'ity androandroany ity, mba hanananay faharetanao aminao, ary hanananay fiainana alainy olona taka, satria tokoa izahay dia epistily mandehandeha ena amin'ny fiarahamonina ena amin'izao tontolo izao, ivakiny olona maro izahay. Raha izahay no manao fitondrantena tsy mendrika, ataonay ahoana Tompo no hitory ny filazantsaranao, ataonay ahoana no hisinitry ny olona ao aminao. Mila mandiny tena izahay Andriamanitra, mila mandinika ny antom-pisenay amin'izao tany izao izahay, fa manana andraikitra lehibe apetraka ao aminay. Io Andriamanitra izay tsirairay avy, eno ny vavaka mangina izay asandratray, satria samy manana ny fahalemena izahay eo amin'ny fanaranidianao Jesosy Kristy. Aoka samby vavaka mangina isika. Jesosy Tompo, mihaino vavaka ianao, ary ianao dia tsy mangina fa mampafantatra ny sitraponao aminay mandrakariva
amin'ny alalany bitsiky ny fanahy masina apetraka eny ampelatsananao ary izany vavaka izany inona efa Andriamanitra mankahala ny ratsy ianao fa tia famindram-po ary manenina amin'ny loza izay kasainao atao aminay rehefa mibebaka marina izahay raha miaiky ny fahotanay tokoa izahay dia matoky sy marina ianao amela ny fahadotsonay ka hanafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra taio ary izahay mba hana fiainam-pamasinana eo amin'ny fanaranay dianao Jesosy Kristy nanaranao Jesosy Kristy no hanaovanay ny vavaka amen. Riavana raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka omeny tombo atsika aoka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona lain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo fankehitriny efa namindran'Andriamanitra fo ho ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voavelany elokareo noho ny anarany masina amen. Fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen.
iombona ivavaka sika riavana ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino misaotra anao zahay fa rainy famindrampo tokoa ianao zanaka mpamonjy ary fanahy mpananatra tsy rery tokoa zay tompo manana anao fa akaikinay mandrakariva ianao ka miaino sy mamaly ny vavaka asetrinay ko ankehitriny tompo rehefa vovela heloko zahay dia matsiaro fa vita fihavanana aminao Andriamanitra ray ka izany indrindra no entsoinay ankehitriny hoe Andriamanitra abaray io mangataka aminao zahay ny amin'ny firenenay ny amin'ny fiainam-pirenena ankehitriny zay dia ankalaza ny 20 jiona izay fahatsiarovana nazahoana ny fahaleovantena eo ihany koa ny fahatsiarovana ny 25 taona ny joroany 70 dia mangataka aminao zay Jesosy ary fanirina indrindra ao anatin'ny hiram-pirenena ny hoe mba ho finaritra ny hotahinao kanefa ny teninao dia milaza fa sambatra ny firenena izay manana an'Andriamanitra ho tompony sy mpamonjy azy ko ankehitriny zay mivavaka aminao raha eo tarafo ilay fahazavanao ianao anala ny aizina izay mandrakotra ty firenena ity mangataka aminao ary izahay ho an'ireo mpitoro ny filazantsara manelo ny fanjakanao tafioery izy ireny Jesosy ny fikasan'ny fiangonana izay hamonto filazantsara ity firenena ity dia apetraka feno eo ampelantananao izany ianao hiaro ireny misionera mandeha tany lavitra ao ny tsy fandripahalemana Jesosy ianao hiaro azy ireny asehoy ny herinao sy ny fahefanao tompo ka androdana ny asan'ny maizina eto amin'ity firenena ity dia hiadana sy finahitra tokoa nge tompo ny vahoaka malagasy iainao anatin'ny fety milamina feny fifaliana miaraka aminao Jesosy Kristy ary rehefa mifety zay Jesosy indrindra zay kristianina dia hitandro mandrakariva tokoa ny voninahitrao satria dia tsy miafina aminao tompo fa ao anatin'ny fisitrony toka no ankalazan'ny akamaron'ny olona izany fety izany fa izahay kosa tompo dia maniry zay mba hosahy joro vavolombelona ao ka irehetra ny jironay ka isikina ny valahanay ho vavolombelonao Jesosy Kristy amin'ny ataonay rehetra na mihinana zay na misotro dia ankehitriny zay Jesosy mivavaka ihany koa an'ny fiangonana FJKM ao ny fanomanana ny synodina lehibe Jesosy fanavaozana ny rafitra rehetra ao amin'izany fiangonana izany ianao Andriamanitra ny efa hanendry andiny tsy hanapaka aneo ny fahefanao ihany koa ny amin'ny fanapahan-kevitra rehetra mino zay Jesosy fa efa nanendro olona ianao fa ho avy ny fotoana izay tanteraka izany ao ihany koa Jesosy ny fanirahana ireo mpitandrina vaovao misy 200 mahery izy ireo Jesosy dia ao ny fanahina ao ny tahotra fa matoky zay Jesosy fa efa hialolalana azy ireny sahady ianao dia apetraka feno eo ampelantananao tompo ny fanomanana rehetra ho amin'izany mifavaka izay ankehitriny tompo ho an'ny izay tsirairay izay manatrika etony ka io ny asa fivelomana ny asa fiarin'ny tsirairay ambino
amin'ny ataonay rehetra izahay. Mahatoky manana anao zay Jesosy fa tsy tady hery any akafa intsony. Ianao no miaso mamelona anao, mamelona anay, ary eo ka ny antom-pisinay sy ny fahavelomanay dia ianao rery ihany. Koa mahatoky izay Jesosy, mahatoky fa amaly ny vavaka ianao, ary Andriamanitra azo itikina tokoa ianao, tsy mba lalo-dalovana fa mare, mijery mahita ny momba anay rehetra tsirairay avy. Apetraka feno aminao koa Tompo ny asa fitezam-panahy eto amin'izao fiangonanao izao, indrindra ny fitezana isaky ny sampana, mba tena ho modely tokoa ny mpitarika tsirairay, dia anana fanabeazana matotra, anana mpitarika mendrika ny ankizy izay beazina ao anatin'ny sampana, indrindra mivavaka manokana izay ho an'ny sampaty ankehitriny. Ianao Andriamanitra no hita hiaro ny ankizy tsirairay, hiaro ny beaziny ianao, dia izahay ray aman-dreny ihany koa Jesosy, mba tena ny fahaizanay sy ny fahendrenay no fanilo ampitanay amin'ny zanakay, mba ho reharehan'ny ray aman-dreny ihany koa ny zanaka, hitataratra ao amin'izy ireny ilay voninahitra ao Andriamanitra amin'ny maha kristianina anay. Maro Jesosy tiana iangatahana aminao, ao ireo izay tsy salama maniry kanefa dia tsy afaka akory hanatrika izao fotoana izao. Ianao no hitsabo, ianao no hanome fahasalamana, hanome hery mandrakariva. Mahatoky izay Jesosy fa eo anilanay ianao, ary aza velanao irery izahay. Amin'ny anaranao Kristy Tompo ary angatahanay izany vavaka izany. Amen. Andehantsika ary havana anambarany finoantsika iaika eo anatrehan'ny Tompo ny finoantsika lay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ny fanakem-pinoana laharana fahatelo no ndeha iombonantsika. Fanakem-pinoana fahatelo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra ny talon-drindra tao amin'izay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika, tonga izy hitady tsy hamonjy ny fery. Izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy miova mantsy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray aminy anao mpamatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana fiangonana. Misy ireo avatsika izay manolotra ny zanany ankehitriny mba ho tsofina rano eto amin'ny fiangonana. Zazakely Razafiary Soanitra Ambinitsoa Andreanjanahary dia zanaky Razafiary Soanitra Tsiferana sy Razana Malala Angelita. Ny zazakely Ravelo Arjona Maharitra Magno dia men'Andriamanitra antsika koa amin'ny anarany Ravelo Arjona Liokerinana sy Randriana Arjona Sahaza Mendrika. Vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato amin'ny dininy voalohany dia hiatrika amin'ny alitara masina izy ireo. Izy le ray sanatoro le ray aman-dreniny. Fifaliana ho antsika ny mandray reto ray aman-dreny reto izay manolotra ny zanan'Andriamanitra. Te hisaotran'Andriamanitra ary andray fampiarezana avy amintsika fiangonana. Hoy ny soratra masina, fa ianao nampivoaka aho tao an-kibo, nankinina taminao hatrao am-boka
atranankibon'ny reniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo. Koa atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay tompona amin'ny fanoloran-jaza ataonay ankehitriny mariky ny famondram-ponao tsy miova. Fa ianao dia mandray mitaranaka amin'ny fandimby ao anatin'ny fanekenao. Vavolombelonjaminy reto ankonina reto ka miompifaliana amin'ny fiangonana ankehitriny. Ka ianao Andriamanitra izay nampiditra ny zaza ao anatin'ny fianakavianany, ampiditra ny zaza ao amin'ny fiangonana sy ny firenena. Tay mianao Andriamanitra nangatahanay hitany ray aman-dreny, an'olokolo, anabe zao zaza zao. Anehoana ny voninahitra Andriamanitra ary nahafana anao Kristy. Ampanjakao amin'ny tokantranon'izy ireo ny fitiavana, ny finoana, ny fanantenana mba hatsapan'ny zaza fa tokantrano misy Andriamanitra izany tokantrano izany. Toan'ny fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba hanolotra azy koa amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety. Tahihy ny fiangonana mba ahitaiza ny ankizy rehetra nomenao azy mba ho vavy lehibe, lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana. Ka dia nanaranao ny arabana azy reto nomenao dimy sy fara. Amen. Ento izao zaza zao tariho hitombo saina, hitombo tena, androso fity amin'ny Andriamanitra sy ny olona ary homaninareo amin'ny sakramenta sy ny fanabeazana azy. Dia miarahaba anareo izay nomen'Andriamanitra ny fara sy olo tena ny fiangonana. Roso amin'ny asa vavolombelona isika dia ny fanaovana ny fanekena ny ho mpiandraikitra izany. Zay ny fandariny efa voaroso ankehitriny dia mangataka avy hatrany resolo tena avy amin'ny filohany thème isika mba hitondra antsika amin'izany. Izao dia mangataka azy koty rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Mpanazava. Thank you.
mahasampany fiangonana azy a dia misy ny miahy izany eo amin'ny sonadaparitany koa dia asaina ny filoha avy eo amin'ny sonadaparitany andray ny andraiky ny avatrany amin'izao fanekena mpiandraikitra izao. Fifaliana lehibe ho anay tokoa ry havana ny miarapa ny fiangonana manontolo eto amin'ny chapelle militaire misy olo tena ny fohy be sympathie sy ny sodaparitany ariva avaratrano. Miarapa anareo izay mpianakavy finoana izay tarihan'ny ray aman-drem-pitandrina ary faly izay manambara aminareo fa ianareo dia efa manana fivondronana mijoro ara-dalàna eto amin'ny fitandremana. Ianareo koa dia efa nandefa mpiandraikitra iofana anatanteraka fifandrana teo anivon'ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara. Natanteraka izany atsaka sy andavana ireo mpiandraikitra ireo ka afaka miroso amin'izao fampanaovana fanekena azy izao rehefa navita ny fanomanam-panahy tamin'ny ray aman-dreny sy ny foibe mpikambanana. Koa antsoina ary ny filohan'ny komity mpivondronana iantso ireo mpiandraikitra natanteraka ny fanekena. Faly tokoa izahay filoha sy borony komity mpivondronana fa 500 eto Ampahibe ary ireo ray aman-dreny rehetra eto amin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alindahy. Misaotra an'Andriamanitra noho ny antsony an'ireto mpanompony reto ampitiavana sy fanetrentena tokoa ho mpiandraikitra eo anivon'ny sampana mpanazava stily. Efa ampitaona tsara izy ireo sady efa mpandray ny fanasan'ny tompoko ka natolotry ny komity mpivondronana ny faritany mpanazava eto Madagasikara sy tily eto Madagasikara mba azo ny fiofanana momba ny andraikiny. Efa navita izany fiofanana izany izy ireo ankehitriny sady efa vita fanomanam-panahy tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny braony komity mpivondronana ary ny filoham-panabe. Koa dia iroso amin'ny fanaovana fanekena mampiandraikitra azy ary isika izao koa mba hahafahan'izy ireo manatanteraka antsakany andavany ny adidy masina izay ny antsony tompo azy. Koa mangataka azy ireo ary iroso aty anoloana ny ao amin'ny vondrona mpanazava. Razafiny Ratsima ny Tiarisoa Melanie mpiandraikitra Sampanamavo. Rakotiniaina Tolojanahary Nicole Diamondra Sampanamavo. Andrianaljaona Vatsoa Fezoro Sampanamavo. Rakotozafy Fanirina Sampanamena. Ny ao avy amin'ny vondrona Tily Rary Malala Nantenaina Sampanamavo. Rakotonirina Tsires Rolio Dilan na Soranja Miahy Sampanamaitso. Andria Mamonjy Soa Andranto Andrianjakarivo na Onkamandramby Sampanamena. Oe soratra masina ary nandre feon'ny tompo nanao iza no irahako izy nandeha ho irakay dia hoy za intia iraho aho. Ary amin'izany dia mahazo tokory raha lampitoetra ny fiantsona sy ny fifidianana anareo. Miorena tsara aza miova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika nomeny mpiara-miasa tanteraka amin'ny fainam-biazona sokoto eto amin'ny sampatia izay sampana velona amin'ny fiangonana. Manana andraikitra lehibe isika fiangonana amin'ny alalan'ny teny hoe ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Koa dia ireo sampana ireo dia anabe zazalahy sy zazavavy mba olo-pirenena vanina vavolombelon'ny Kristy amin'ny mampididina azy samy mandray andraikitra amin'ny fanompoan'Andriamanitra sy ny fiangonana, fanampiana ny namana sy ny firenena, fankamaminana ny firalahiana, fijoroana ho andry ny fianakaviana. Vavolombelon'ny fanolora amin'ny tena koa isika sy fanekena izay ataony zareo dia ho anareo izay atao fanekena koa za Andry Malala isany tsarovo mandrakarivina lehibe ny andraikitra izay hoekenareo ko atoko amin'ny tenanareo mendrika izany fanompoana masina izany anaovanareo ambony indrindra manomboka an'io ny adidy amin'Andriamanitra amin'ny tenanareo ary ny adidy amin'ny hafa. Oka isika hivavaka. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitiavanao anay
azo eny manatanteraka izao fampanaovana fanekena izao ko angatany ny fanamasina namasina anay an'olo-tsaina n'olo-pahendrena ampiteny ary ananatra sy anitsy ny fony tsirairay avy ko dia ny fanamasina ny vavolombelona sady mpanamasina raha teo amin'izao fanekena izao misaotra Jesosy Kristy tompo amen. Amin'ny anaran'ny foibe-pikambanana mpanazava stily eto Madagasikara faritany Analamanga voany no iarabana ianareo ray aman-dreny mpitandrina komity mpivondronana ary ny fiangonana rehetra eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé ary ihany koa mandray ianareo mpendraikitra izay efa natolotry ny komity mpivondronana teo satria ianareo efa nahatanteraka ny dingam-piofanana amin'ny fanaraka amin'ny andraikitra izay horaisinareo ary ihany koa neken'ny foibe-pikambanana. Mialohan'ny anaovana fanekena ary dia toy izao ny fizotrany. Ny mpanabe rehetra manao fanamiana ara-dalàna dia hanao ny fiarabana kely ary amerin'izany ao ambony. Ny mpanabe izay hanao ny fanekena kosa dia hanao fiarabana lehibe ary hitodika ety amin'ny altara. Ny andiny voalohany amin'ny ran'ny fanekena dia ataon'ny mpanabe izay hanao ny fanekena. Ny isan'ny andiny sy manaraka rehetra kosa dia rahantsika rehetra manao. Noho ny adidy lehibe izay raisinareo mahavelo-panantenana ny fahavononanareo ka manontany ny fiangonana ianareo va mahazo tsara ny rafitra sy ny fitantanana araka ny fodarana fitsipika mahafiangonana ny fiangonana vonona ve ianareo anaja izany ka nkatohy ny fandaminana rehetra ekenareo ve fa zava-dehibe ny fiainana mahampandray fanasan'ny tompo sy ny fijoroana vavolombelona eo anivon'ny fiangonana ny antso anareo mandray ianareo Andriamanitra. Amin'izao fiantsonay ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny fikambanan'ny mpanazava eto Madagasikara. Hiezaka ao amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary andalina ny fiainam-panahy ko amin'ny fahalalana sy finoana ny Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ay ary ho vavolombelona ao amin'ny voron-kely izay andreketako ankatony lalàn'ny mpanazava amin'ny herin'Andriamanitra ny ankinako ahatanterahako izany. Ry sangana ny fiangonana. Amin'izao fiantsonay ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Hiezaka aho amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary andalina ny fiainam-panahiko amin'ny fahalalana sy finoana ny Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ay ary ho vavolombelona eo amin'ny votrikely izay andreketako ankatony lalàn'ny mpanazava. Ny herin'Andriamanitra no ankinako ahatanterahako izany. Amin'izao fiantsonao mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Ho hiezaka aho amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary andalina ny fiainam-panahiko amin'ny fahalalana sy finoana ny Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ay ary ho vavolombelona eo amin'ireo voron-kely izay andreketako ankatony lalàn'ny mpanazava amin'ny herin'Andriamanitra ny ankinako ahatanterahako izany. Amin'izao fiantsonao mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Hiezaka aho amin'ny fivoarana ara-tena sy ara-tsaina ary amin'ny fandalinana ny fiainam-panahiko amin'ny fahalalana sy finoako an'i Jesosy Kristy tompoko sy mpamonjy ahy ho vavolombelona eo amin'ny afo izay andreketako ankatony lalàna ny mpanazava. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako ahatanterahako izany. Ankehitriny ary amin'izao fiantsonana sy mpiandraikitra izao moa ve azo ny tsara sady ekense ny zava-kendren'ny fikambanana ty eto Madagasikara. Amin'izao fiantsonana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny ty eto Madagasikara. Hikelana tokoa aho hanatanteraka ny ajido amin'ny finoana sy fankatoavana an'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Andriamanitra anie hanampy ahy amin'izany. Amin'izao fiantsonana sy mpiandraikitra izao milaza marina ve se fa azo ny tsara sady ekenseny zava-kendren'ny ty eto Madagasikara. Amin'izao fiantsonana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny ty eto Madagasikara. Hikelana tokoa hanatanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy fankatoavana an'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Andriamanitra anie hanampy ahy amin'izany. Amin'izao fiantsonana sy mpiandraikitra izao ho milaza marina ve se fa azo ny tsara sady ekenseny zava-kendren'ny fikambanana ty eto Madagasikara. Amin'izao fiantsonana ho mpiandraikitra izao dia milaza marina aho fa azoko tsara sady ekeko ny zava-kendren'ny ty eto Madagasikara.
kelina tokoa anatanteraka ny adidiko amin'ny finoana sy fankatavana an' Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Andriamanitra ny hanampy ahy amin'izany. Petraka ny fiangonana. Ry mpiandraikitra voavina vita fanekena, indro apetraka aminareo ny marika ny andraikitrareo. Ankehitriny dia arabanareo izay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonana miaraka amin'ny solotenany fobe mpikambanana dia maharesy sy mahatanjaha fa ny tompo momba anareo.
ny fiaralarana 47 TBD zany a mba kisaka fa misy sahirana ao. Ry fiangonana malala, ry iray aman-dreny mpitandrina, ry iray aman-dreny sy komity mpivondronana, ry sampaty eto amin'ny chapelle militaire Pahibe, ireo mpiandraikitra ireo mivavao azy mba hatoto sany amin'ny atsaka sy tsy andavany ny andraikiny. Aza adiny koa ny fikarakarana fampitaovana sy ny fiofanany. Aza adinareo koa ny manohana azy any amin'ny sampana sy eo anivo faritany ary ny faritra fa izany mahasampana velona misy azy. Ry andian'ny vorombola eto amin'ny chapelle militaire Pahibe. Ireo mpiandraikitra ireo ankatoavy izy dia ho tonga vorokely vavolombelon'i Jesosy tokoa ianareo. Ry cheftaine Mélanie, cheftaine Diamondra, cheftaine Vadsoa mandehana amin'izao herinareo izao dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra andeha vonjeo ny andianareo. Mangataka ny fokon'olo Arabodomanga hitsangana. Ry fokon'olo Arabodomanga, io ny loholonanareo. Ankatoavy izy dia ho tonga tanora zazavavy vavolombelon'i Jesosy Kristy ianareo. Ry loholona faniriana andeha vonjeo ny fokon'olo anse ary tanterao an-trano fanomponisy. Ry andiano anganga eto amin'ny 500 io mpiandraikitra ireo ankatoavy izy mba ho tonga zazalahy ho vonina sy vanina tokoa ianareo. Araka ny fitsinjarana andraikitra eto amin'ny andiany dia cheftaine tenaina no baloha. Ry baloha andeha vonjeo ny andianse. Ry antoko sampana maitso eto amin'ny fivondronana 500 chapelle militaire Betongolo. Io ny mpiandraikitra anareo mivavaza dia tonga zatovolahy vonina sa tokoa ianareo. Araka ny fitsinjarana andraikitra atao amin'ny antoko dia Soranjamia no mpiandraikitra mpanampy. Ry Soranjamia miazakazah mafy tany finoana ampinga dia vonjeny tokony se. Ry filehovana Pahibe, indro ny zokiolonanareo mivavao azy mba tanterany adidiny sy ny andraikiny ary ankatoavy ny teniny dia ho tonga fahavolombelon'i Jesosy Kristy olom-pirenena vanina ary ho andron'ny fianakaviana tokoa ianareo. Ry zokiolona Andriamamonjosoa mandehana vonjeo ny filehovany se. Amarana n'izao fotoana izao fomba skoto isika ka mangataka ireo skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana.
Mpanazava. Roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho amintsika rehetra izay ao amin'ny Kristy eny fiadanana. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona, manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masony mandinika ny firenena samihafa, aoka tsy anandra-tena ny maditra. Salamo 1:15 sy 7. Toy izao indray ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny alahady 9 volana Jolay no alahady hitondrana mibavaka ny ray aman-drenitsika, Révérend Docteur Rakototsafy Mikaela Mianakavy. Noho izany fotoan-dehibe ho azy ireo izany, dia misy ny valopy izay efa nozaraina tamintsika averina amin'ny fotoana io. Ho an'ireo izay mbola tsy nahazo dia izy diakona izara izany ao anatin'ny fanatanterantsika ny fanatitra. Azo atao ihany koa ny manolotra fanomezana hafa izay fantatsika fa mahasoa azy ireo. Ny alahady 7 volana Jona no anatanterahana ny fivoriana izay erahana amin'ny mpihevidrara manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Somainpitra. Ny talata 14 volana Jona manomboka amin'ny 5 ora sasany hariva kosa no fivoriana iarahan'ny sampana protestanta sy ny sampana katolika izay atao eto am-piangonana hanasana ny mpihevidrara. Ny alahady 7 volana Jona no alahady ny aumônerie Foibe. Ka isika eto amin'ny chapelle militaire Ampaibea no andray izany fotoan-dehibe izany, izay fiarahana miombombavaka manomboka amin'ny 2 ora sasany. Anasana sika sampanasa
ny fikambanany dekona sy ny loolona sy isika mpianakavin'ny finoana. aoka isika hanotrana izany fotoana izany fa hery lehibe ho azy ireo ny fandraisantsika fiangonana azy ireo. Aorenan'izao filazandraraha izao dia handray fitenenana ny sampanasa AFF sy ny komity sosialy. Vaovao avy amin'ny sampana. Tarika fitiavana. Isaoran'Andriamanitra fa totosa soamatsara ny fitarihana ny fotoana sy ny famangina izay natao tany amin'ny chapelle militaire Betambatra Manjakandriana ny alahady 15 ny volana Jona lasa teo. Misaotra ny mpitandrina sy ny biron fiangonana ary isika tarika izay nanotrona. Sampana VFL. Shalom. Isaorana ny tompo fa totosa soamatsara ny jeritodika izay nitanterahana tany Ampefy ny 20 sy ny 21 ny volana Jona lasa teo. Isaorana ny mpitandrina sy ny biron fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana Dorcas. Finaritra. Misaotra ny tompo fa vita soamatsara ny fampiarabana ny fetiny reny izay nikarakarain'ny sampana izay natao maly ny arana tamin'ireo renim-pia. Misaotra ny mpitandrina sy ny biron fiangonana ary ireo renim-pia izay. Ary isika rahavavy rehetra tonga nanotrona sy ny arapaly taminay. Mijanona isika sampana Dorcas rehefa vita ny fitaom-pivavahana. Amin'ny alahady 27 ny volana Jona no fivoriantsika sy fampizarana izay fanaontsika. Fikambanana katekomena. Ampatsahivina isika fa amin'ny 17, 18, 27 ny volana Jona no anatanterahana ny journée bloquée na ny fisindana izay ataon'ny fikambanana katekomena atao eny amin'ny Fofafrikry Isoavana Ambanitsena. Ny fiaingana dia amin'ny 9:00 eto am-piangonana. Ny fandraisana anjara dia 2 alina ariary. Raha misy manam-paniriana hanampy azy ireo amin'izany dia misokatra ny biron katekomena. Mbola misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny alarobia 15 ny volana Jona hatramin'ny 5:00. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Sampana Sekolela-ady. Miverina ny tanketsa ny 3:03. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa totosa soamatsara ny fanadinana izay natao ny maraina teo. Ho an'ireo izay mbola manao fanadinana any 3 kosa dia amin'ny 2 ora ny fahatongavana any amin'ny FJKM andrava fivavahana fa amin'ny 2 ora sasany kosa ny fiangana eto am-piangonana. Avy amin'ny Sampaty. Ao anatin'ny fankalazana fetim-pirenena ny sampana mpanazava stily ka anatanteraka ny afim-pifaliana izay ahitantsika seho samihafa. Izany dia atao eto am-piangonana ny alarobia 15 ny volana Jona manomboka amin'ny 5 ora sasany. Isy varotra tsakitsaky isan-karazany, lasopy sy sakafo mafana, koasaina isika hanotrina azy ireo amin'izany. Aoren'izao fanompoam-pivavahana izao no nanatanterahana faneken'ireo mpiandraikitra fitomenada ka hanasana ireo mpitandrina rehetra, ny filomboninahitra eto amin'ny fiangonana, ireo solotena amin'ny biron fiangonana sy ireo vahinina saina sy ireo rehetra izay nahazo fanasana ombambady avokoa. Ny skoto izay tonga manatrika izao fotoana izao kosa dia mijanona rehefa vita izao fitaom-pivavahana izao. Rakim-pisaorana noho ny fahazahoanay ny trano izay nirinay atolotra ho amin'ny fiangonana. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny fiangonana noho ny mbola notahian'Andriamanitra ny zanako ka mbola velonaina soamatsara mangataka ny hira FFPM laharana 20. Rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny fikambanana katekomena noho ny mbola notahian'Andriamanitra ka dia mbola velonaina soamatsara mangataka ny hira FFPM laharana 170 filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Andriamanantena Volatiny dia anatsony iray ody any aminy tamin'ny 17 ny volana Jona
rehefa nampindra amin'ny anay nandritra ny 12 taona. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa akoho. Hoy ny ravosany Razafindraketaka Claire, ny vadiny Andriamaromanana Mamitiana na Ibleka ao amin'ny sampana VFL, ny zanany sy ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia ho tanterahana anio any amin'ny FJKM Tranovato Ambohimanandray Fitiavana alohan'ny ametrahana amin'ny fasandrasany eny an-toerana ihany. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo fa nireny malalanay Rasoa zanany dia nodimandry ny zoma fa 13 ny volana Jona rehefa nivahiny 17 taona teto tany. Hoy ny zanany Ramarosoa Nirina Heny sy Stella ao amin'ny sampana sekolelady sy ny komiti-pivondronana sy ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa vita tamin'ny alatsinainy fa 19 ny volana Jona ary ny famangina azy ireo dia ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao. Nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana izy ireo. Fisaorana Andriamatoa Rajemson Rakotomaharo Gia sy ny ankohonany, Andriamatoa Ratrema William Manvady sy ny vondrom-panabeazana Asem iray manontolo, ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny FJKM Ambomiandra, ny mpitandrina sy ny fiangonana Anjevo, ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona eto amin'ny FJKM Ambomiandra, ny mpitandrina sy ny loholona, ny dekona kristianina rehetra ary ny sampana velona eto amin'ny chapelle militaire Ampahibea sampana protestante, ny antoko-pihira eto Ambomiandra, ny antoko-pihira ny anteny Merandoholona, ny fianakaviam-be ny Université Asem, mpiara-miasa rehetra ao amin'ny anteny Merandoholona, ny fokotany Ambohimiandra, ny fokotany Anjevo. Noho ny fanotronanareo anay tamin'ny fodimandry ny tompoko vavy Rajemson Rafanjanirina Claire, tsy nataonareo vato latsaka ankady izahay ka izaka samirery ny fahoriana fa notohananareo. Tanterakareo ilay tenin'Andriamanitra hoe mifampitondra izay mavesatra ary eo ka izany no tanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ne hamaly fitianareo amin'ny anaran'ny fianakaviana Rajemson Rakotomaharo. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra. Ahoana moa raha mandondona ao am-baravaran'ny fononao Jesosy androany? Tsy ny mpitandrina, tsy ny solotena avy amin'ny sampana fa Jesosy. Mangatsiaka izy nona izy nefa tsy mangataka zavatra be aminao izy fa apahany amin'ny anananao ihany. Fitiavana kely no ilainy ianao mijery azy izay no tediavina. Rehefa malala ao amin'ny tompo araka ny fataontsika isan-taona dia mizara fanampiana ho an'ny sahirana isika fiangonana ny 5 Jona. Ka izahay avy amin'ny sampanasa asa fitorianan'ny filazantsara sy ny komity sosialy no mitarika sy mizara an'izany fa raha tsy misy ny avy aty amintsika inona ary no zarainy eo? Hoy Jesosy hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Ka inona ary nomenao azy? Akanjo efa tsy hanaovana tsony nefa mbola tsara ve? Vary ray kapoaka ve? Siramamy, karazana PPN sy ny sisa sa vola? Raha izay mety aminao tsy maninona izany. Ka raha tsy mampaninona anao ary manomeze. Fa za milaza aminao androany fa tsy asa soa fotsiny ihany, tsy fanampiana ny sahirana fotsiny ihany no ataonao eo fa ny finoanao an' Jesosy Kristy mihitsy no navadika ao asa. Ary tsaroa fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Ka inona ary no atao?
ho an'izay efa niomana ny amin'izany a rehefa mirava ny fiangonana afaka manatitra izay fony ao amin'ny birao mpitandrana. Izay mbola tsy niomana kosa mbola tsy tary ianareo, fa raha mpitso manomboka amin'ny 3 ora sasany a misy afaka mandray ny anjaranareo a ato am-piangonana. Tahaka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko hoy Jesosy, dia ho azy irery ny voninahitra. Amen. Ny sampana sekoly no miarabantsika indray androany. Araky ny entsika teo dia tontosandroany ny fanadinana tamin'iny taom-pianarana iny. Koa dia mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra sika no ny fahavitana izany fanadinana izany. Misaotra manokana ny birao-piangonana tamin'ny fandaminana nakasika izany. Misaotra antsika ray aman-dreny indrindra tamin'ny fifanohanana nandritra izay taom-pianarana izay. Toy ny mahazatra tsy hoe vita akory ny fanadinana dia hiala sasatra ny sekoly alahady, fa mitohy amin'ny fampianarana fahobe isana alahady izany manomboka izao. Ho tohin'izay koa dia efa hentsika teto fa isan'ny manana solotena 5 isika eto amin'ny fiangonana amin'ny fifaninanana soratra masina izay ho tanterahana eo anivon'ny synodam-paritany fa 7 koa amin'ny sabotsy fa 20 ny volana jona izao, amin'ny sabotsy heriny izany manomboka amin'ny 7 ora maraina no tanterahana ao amin'ny FJKM Manjaka Ilafy izay fifaninanana soratra masina izay. Ny jorona eto dia ny anentanana antsika fiangonana iray manontolo ifanotrona sy anohana ireo zanatsika 7 mianadahy ireo. Izay sekoly alahady moa mazava loatra fa efa ao anatiny na ny mpampianatra na ny mpianatra. Koa raha misy amintsika ary ny vonina anohana izany antso izany rehefa tapitra ny fotoam-pivavahana rehefa avy eo dia misy ny sekreteran'ny sampana sekoly alahady na ireo mpampianatra sekoly alahady hitanareo afaka mandray ny anaran'izay andeha amin'izany. Fiangana eto amin'ny fiangonana dia amin'ny 7 ora sasany amin'io sabotsy maraina io. Dia mangataka ihany koa izay mba hoentsika mbavaka izany fifaninanana izany, hoentsika mbavaka ireo solotenantsika ireo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra tompoko. Manambahiny tsika ny sampana lehilahy kristianina avy amin'ny sondaparitany arivo avaradrano. Andray fitenenana izy ireo angamba tsara raha tsangana kely ny namany mba ho hitan'ny havana. Manonona ny fiadanan'ny tompo amin'izao fiangonan'Andriamanitra eto amin'ny chapelle militaire Pahibe izao izay tarihan'ny ray aman-dreniny mpitandrana miraba manokana ny sampana mpanazava stily amin'izao fotoananareo manokana izao ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ny atongavanay eto izay dia solotenan'ny sampana lehilahy kristianina synodam-paritany faritra voalohany. Ny faritra voalohany dia izay manodidina Antananarivo manokana izany. Tonga eto ihany koa araka izany ny birao mandrafitra an'izany synodam-paritany faritra voalohany miaraka amin'ireo solotenan'ny fiangonana manodidina eto Antananarivo izany manatrika eto ihany koa ny ray aman-dreny anankiray izay efa nitantana izany synodam-paritany arivo avaridrano izany sampana lehilahy kristianina no ny ity fotoana ity manokana ho anay. Mankasitraka indrindra rahalahy, mankasitraka ray aman-dreny afaka mipetraka ianareo. Ny atongavanay eto dia hanao fanentanana indrindrandrindra miantefa amin'ny lehilahy rehetra eto amin'izao fiangonan'Andriamanitra izao, satria amin'ity taona 524 ity dia feno 520 taona ny nijoroany ny sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny synodam-paritany arivo avaradrano. Ao anatin'ny faritra voalohany dia efa misy izany sampana lehilahy kristianina izany avokoa, fa ny eto amin'ity chapelle militaire Pahibe ity eto
no amenonany zany a faritra voalohany zany a ho feno. Ny faritra voalohany dia fihetandremana 7 no mandrafitra an'izany. Ny fanaitanana zay ho ataoko dia miompana indrindra amin'ilay teny faneva hoe miorena tsara aza miova ry lehilahy mahery. Ny lehilahy mahery dia nalaina tao amin'ny bokin'ny mpitsara izay makasika indrindra ny tantarany Gideona izay niantsony n'Andriamanitra azy nanarahan'Andriamanitra ny anjeliny hiresaka amin'ny Gideona. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah no momba anao ry lehilahy mahery. Miantefa indrindra aminao lehilahy manatrika eto amin'izao fotoana izao izany tenin'Andriamanitra izany. I Gideona dia tao anatin'ny fahasahiranana be ny manodidina azy ny vahoaka Israely ihany, ny vahoaka n'Andriamanitra izany tamin'izany fotoana izany, satria ny Midianina dia nangeja azy fatratra teo amin'izay rehetra nataony. Tao anatin'izany no nitsoin'Andriamanitra azy. Kanefa dia ny alany Gideona andeha ataoko hoe nanafenan'ny Gideona izany fanoloran-tenany zany dia hoe ny zava-misy manodidina azy indrisy tompoko hoy izy. Raha momba anay tokoa Jehovah, nahoana no zohiny zao zavatra rehetra manodidina anay izao izahay. Kanefa Andriamanitra nahita hirika teo amin'ny Gideona tao anatin'izany fotoan'izany, satria fantatra Andriamanitra fa fantsona iray lehibe ho entin'Andriamanitra ho fitaovana ho entiny ho ampiasana amonjena ny vahoakan'Andriamanitra i Gideona tamin'izay. Hoy ilay anjelin'Andriamanitra hoe mandehana amin'izao herinao izao. Izany indrindra no entinay hanetanana anao lehilahy ankehitriny manatrika izao fotoana izao miantso anao Andriamanitra ankehitriny. Andeha atsorintsika ny sampana lehilahy kristianina eto amin'izao fiangonan'Andriamanitra izao mba ho porofo velona sy ho tsangam-bato nyzany fa 520 taona ny sampana lehilahy kristianina dia ariva varadrano zany. Andeha ho atsorintsika izany sampana lehilahy kristianina eto izany. Ko manentana indrindra aorianan'izao fotoam-pivavahana izao mangataka ny lehilahy rehetra mba hijanona kely ary isy ny fandrindrana izay erahana amindreo birao an'ny faritra voalohany izay erahana amin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina raha teo araka izany ao anatin'izany tsika no mandray ny fandaminana rehetra. Fa etonako dia manao fanetanana satria amin'ity tolakandro arivo ity amin'ny 3 ora dia misy ny fotoana izay amelabelarana n'izany tantarany sampana lehilahy kristianina zany ao amin'ny FJKM trano vato Ambatonakanga. Hanetanana antsika rehetra ihany koa zany ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra indrindra tompoko ny amin'ny fanentanana amin'ny fampijoroana ny sampana lehilahy kristianina zany. Janona zany ny lehilahy izay matsiaro tena ho lehilahy zany rehefa mirava iresaka amin'zareo. Fifaliana ho antsika nahavitan'ny fanamasinana fanambaditina rehetra avatsika raha Kotomalala Ranto Géral sy Razafindratsy Maantso ny aina asanao zareo. Rehetra avatsika reto ho amasinana fanambadiana amin'ny heriny Razafindravelona aina sy Rasoarinarivo Andrea, Oray Akifo Ange Maurice Ratody Arisolo Nandrasana Clara. Ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompoko mahazo toerana. Sakramentany batisa atolotra ny zazakely Razafarisao Ambinitsony anitra Ndrenjanahary zanak'y Razafarisao anitra tsy ferana sy Razana Manala Angelita hitsangana zareo raha ao. Ireo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Mbola mitohy ny fivarotana mana isan'andro ao ivelany ao afaka manjifa izany isika. Itsika izay nandreny bie homoneria dia nafindra amin'ny 20 Jolay le sakafony homoneria dia mba tazomintsika izay daty izay nafindra amin'ny 20 Jolay ny sakafony homoneria FJKM Mafoibe.
ny 5 jona koa tsy vitany mizara fanampina ihany tsika fa misy afim-pifaliana iarahana amin'ny sampana mpanazava stily asaintsika rehetra iara-pala amin'izany afim-pifaliana miaraka amin'ny arindrina ataon'ny mpanazava stily. Dia manentana antsika fiangonana trany amin'ny fanohanana ireo zanantsika izay avoaka ao mpitandrina amin'ny fanohanana sy vatsy sy fanomanana azy ireo amin'ny fisehoana sy ny famoahana amin'izany amin'ny farany volana jolay alahady no amahana azy ireo ho mpitandrina. Iroso amin'ny rakitra isika afaka mihira ny sampana, misy koa ireo hira izay voalahatra sy ireo hira izay nangatahany ireo avantsika.
mihairantsika ny hira volatra farana mialohan'ny tsodrana. Rehefa finoana sy amin'ny fanantenana ny tsodrano izay tononona somenanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: Andriamanitry ny fiadanana ny amasina anareo sambo tanteraka, ka aokarovina avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Oka ipetraka ivavaka mankina. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny fandaminana dia ry amin'ny chapiteau ary velana ry ny fivorian'ny vatan-dehilahy fanakalo hevitra amin'ny eselikery eto ny ato anatiny mizotra ho amin'ny asa sy fampahirezana isika asainy ianao anatrika izany indray njara amin'izany.